Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Léa. Iariva avaka sy atopoko. Ry Andriamanitra raha izanaka fanahy-masonao midera sy mankalaza mivoninahitra anao zay satria noho ny fitiavanao sy famindramponao dia venanatra-pamonjena tratran'indray ty andro ity izay nomenao anay. Mankalaza anao sy mitsakanao zay mamivoninahitra anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra tsara ary mpanao tsara tsy miova ao maro sy ireo mandrakizay. Atrofenao izay tompo araka ny haben'ny famindramponao dia diovy amin'ny aranao sarobidy Jesosy afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra dia rehefa ianao masina mahery eny mba hitoetra tena entin'i ahafantarana ny teninao andrenesana ny feonao miterina tompo araka ny fomanao voninkazo mpanomponao amenaranao Jesosy Kristy velona masina manakely avy Nazareta. Alleluia. Amen. Mirabantsika ry avana tratrin'indray izao andro izao ary dia ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ny lohevitra izay banjintsika dia ny hoe mahery Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny Korintianina voalohany toko voalohany diny 12 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny teny ny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay overy fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena. Amen. Paoly apôstôly dia nanoratra izao taratasy izao amin'ity epistily ho an'ny Korintianina voalohany ity. Nanoratra izao izy mampatsiahy ny kristianina tao Korinto. Voalohany indrindra aloha manambara hoe mo voazarazara fa Kristy. Hita ny tao anatin'ny fiangonana mantsy ny hoe tsy fitovikevitra ny tsy fifanarahana amin'ny kristianina fa nataon'ireo toy ny antoko politika ny fanatanterahana sy ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ary dia nahitsy ny Paoly apôstôly zany ka ny olona izay tsy miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra dia manatanteraka zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra araka izany. Dia nanary ny Paoly apôstôly reto mponina kristianina tao Korinto mba hieno tsara ny tenin'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra amin'ny alan'ny mpitondra azy, ny mpitarika, ny mpaminany sy ny mpanompon'Andriamanitra. Moaty izany koa vano zavatra mitranga ankehitriny ry havana amin'ny fiangonana kristianina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsaroa fa Andriamanitra dia manohitra ny fahendrena sandoka, ary ny kristianina dia mitondra ny adalan'izao tontolo izao amin'ny fiangonana fa tsy te hanome lanja ny sitrapon'Andriamanitra sy ny filazantsara ary koa ny fanirian'i Jesosy Kristy hoe mba ho irain'izy rehetra araka ny Jaona toko 7:10. Ny fiazonana ny firaisana amin'ny tompo mahalona ny fanatanterahana sitrapon'Andriamanitra sy ny planiny no ankasitran'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga azy ilaza hoe ny fahendren'olombelona dia fahadalana eo an-tren'Andriamanitra. Tsy mitovy velively ny asetry ny olona ny hafatry ny azo fijaliana araka izany. Tsy mitovy ny asetry ny olona ny azo fijaliana sika izany hoe ho an'izay very anisan'izany ny Grika manam-pahaizana sy ny Jiosy mpivavaka fahadalana tanteraka ny azo fijaliana. Fa izao kosa herin'Andriamanitra ho an'izay hovonjena. Izay hovonjena hoe izay hovonjena dia ny kristianina makany amin'ny lalan'ny famonjena. Ka anisan'izany famonjena ny fiainana tanteraka, ny fahamasinana voalaza eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Inona ny herin'Andriamanitra? Ny hafatra entin'ny azo fijaliana dia tsy hoe fanehoana fahendrena sy fahamarina fotsiny, fa manambara ny herin'Andriamanitra izay nidina hitondra famonjena, hanasitrana, hamoaka deminy, hanafaka ny fahefan'ny fahotana ihany koa. Izany manambara amintsika fa mbola misy hatramin'izao izany herin'Andriamanitra izany, mbola mitranga hatramin'izao izany atao hoe herin'ny tompo Jesosy izay miasa ao anivontsika izany. Ary dia izay indrindra no tokony ahatsiarovantsika fa ilay fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny hery. Amin'ny hery mandroaka ny deminy, amin'ny hery izay manatanteraka ny fanasanana samihafa, amin'ny hery ihany koa izay maneho ilay fitiavana sy ny famindram-pony eo amintsika zanak'Andriamanitra. Tsarovy ary ry havana fa ny teny ny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very
fa herin'Andriamanitra kosa ho an'izay vonjena. Le fanamasin'Andriamanitra ampahery mandrakarivantsika, hitantana antsika isan'andro ary ihany koa ampahery antsika tsy tapaka. Fa satria raha jerentsika ny soratra masina dia manambara fa ny fanan'Andriamanitra no amoahana namoahany Jesosy Kristy ny demoni. Dia izay no nanambara tokoa fa tonga eo amintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izany fanjakan'Andriamanitra izany dia manamafy indrindra ny herin'Andriamanitra amin'ny asany rehetra. Atomboka Andriamanitra ao am-po sy eo anivon'ny olona ny fitsipika ara-panahy izay efa ampiariny ety an-tany. Manomboka ao am-potika tsara avy zany fanjakan'Andriamanitra. Tsy ety ivelany aloha fa manomboka ao am-potsika ary koa enivontsika. Ary dia rehefa tanteraka ao am-potsika izany, rehefa miseho amin'ny nivontsika izany dia tanteraka sy miseho ihany koa eny amin'izay toerana rehetra andehanantsika, ao an-tokantrano, any am-pianarana, any am-piasana, ny an-dalambe, eo amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny toerana rehetra izay misy antsika. Izay no manambara fa mahery Andriamanitra, tsy toa Andriamanitra, ary ihany koa magaga ny herin'Andriamanitra izay miseho eo amintsika. Enganie ny fanamasin'Andriamanitra hiasa ao antsika ary azontsika mitahiry izany tenin'Andriamanitra izany ho voninahitra ny anarany. Anio ampitso ary mandrakizay ho amintsika ny Tompo amin'ny herin'ny faherezany. Dia raina ny Tompo satria mahery izy. Saotra Jesosy fa afaka isika. Ry Andriamanitra rezanaka fany masino, Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra mitantana amin'ny tanakavana fahamarinana tokoa. Fa ny teny tokoa ny amin'ny fijaliana dia fahadalana ho an'izay very, dia ny fahendren'ny Grika sy ny vavahan'ny Jiosy izany. Fa herin'Andriamanitra kosa ao amin'izay hovonjena, izay manaiky ny hovonjena, na Jiosy na Jentilisa, na antitra na tanora, na kely na lehibe, na manitra na manan-karena, na toinona toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina sy eo anivon'izao tontolo izao, rehefa mahatsiaro fa mila vonjy dia anao Jesosy Kristy ilay maty hamonjy anay tsiraray avy, maty hamonjy izao tontolo izao manontolo. Ankehitriny ary dia mangataka ny herinao tokoa, hirotsaka aminay, ampahery anay, ary izany herinao izany hiasa aty am-ponay, mba neo ny fanjakanao Jesosy aty am-ponay aloha eo anivonay, ahafahany mandeha eo anivon'izao tontolo izao, ho fitaovana mahomby ampelantananao, azon'ny herinao miasa ihany koa anivon'izao tontolo izao, ka hitarika olona maro eo anivon'izao tontolo izao ho amin'ny fanjakanao, ho avy amin'ny maizina, ho amin'ny fahazavana magaga, avy amin'ny fotamandrevon'ny fahotana, ho amin'ny fiainam-pamasinana, ary ihany koa ho avy amin'ny izay rehetra ratsy, ho amin'ny tsara dia anao zany Andriamanitra. Mankasitraka raha-mpoanam-panazy an'io izany, dia mangataka ny herin'ny fanamasina tokoa mba aminay, ahafany manohitra ny herin'ny ratsy rehetra, ahafany manohitra ny aretina rehetra, ahafany manohitra ny asan'ny demoni, ary ahafany manohitra Jesosy izay tsy nambolenao aty anatinay sy anivon'izao tontolo izao, ka azonay mijoro vavolombelonao amin'izay rehetra misy anay amin'ny fotoana rehetra ho voninahitra. Dia anao niady zany voninahitra ry Tompony Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa amin'io kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanamasina tsara indrindra. Alleluia. Amen. Dia mahereza mahatanjany Tompo amintsika tsiray avy ry havana, ary ny heriny hiasa ao amintsika. Dia mirary soa indrindra ho antsika rehetra. Andriamanitra mivoninahitra. Amen.